vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana, fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny 2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny 2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifarina lehibe indray raha lasana bavalara no ianona amintsika amin'izao fotoana izao fa alibe indray ny tenako mihaona aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahano amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpiambana tanatin'ny groupe izay maharesy dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy dia matoky havana malala fa ifampahery indray itsika eto amin'ity androany ity koa dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra ary manona fiadana tompo amintsika rehetra izay tonga eto androany ary teteny aminao hoe tsy ho faty antoka ny ianao ary tsy verimaina ny fotoana izay mety laninao eto raha havana malala fa tena azo aim-panahy, azo hery daholo anie isika rehetrarehetra izay tonga eto amin'ity androany tena anaran'i Jesosy. Raha androany no fa tonga eto miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra kory ny ahatongavanao eto fa tena resy lahatra ry havana malala fa tena misy raha ilan'ny tompo anao maharitatra amin'ny farany. Adindray sasany hoe raha tsika eto ianontsika hira vavaka tenin'Andriamanitra fa miaviranina ny tenin'Andriamanitra dia azoko antoka fa tsy tahaka ny idiranao teto ny voanao eto androany fa tena hery tokoa anie ianao. Tahiny tompontsika rehetrarehetra miaraba manokana andranababitsika Lovely Lovely miditra voalohany teto androany ho antsika izay miditra voalohany moa dia mena sodrano mahafinaritra be ianareo izay tafiditra voalohany ranabavy Lovely nareo rehetrarehetra izay any Madagasikara, any Koweït, any Chine, ho anareo rehetra izay taratara connexion ratsiratsy connexion dia tsy mety tafiditra voalohany, tsy mety mihitsy hoe azo tsodrano dia omena anareo miaraka amin'ny ranabavy Lovely ity tsodrano ity sa efatra amby efapolo dia ny fahavalo manao hoe aza matahotra na mangovotra anareo tsy efa nampandrehanareo hatramin'ny fahiny va ka nanambara taminareo eny anareo ny vavolombeloko misy Andriamanitra fa tsy zava tsy misy vato lampy tsy hitako zany. Halleluia. Aza matahotra, aza mangovotra, efa niteny Andriamanitra, efa nampandrehanareo izy efa hatramin'ny fahiny ary nareo nge vavolombelona zany Halleluia. Misy Andriamanitra fa tsy Andriamanitra be. Samy miteny hoe tsy misy Andriamanitra fa raisiko zany tsodrano zany. Halleluia. Anaran'i Jesosy ho anareo rehetrarehetra zany tsodrano zany dia tahiny tompo. Ranabavy Lovely, Angelina Diamant, Erika Raka, Eliza Tsiala, Halleluia. Tonga soa sady miarabany zanak'i Eliza Tsiala antsika fa anniversaire zany ny androany. Tahiny tompo be mihitsy ny zanakao hitombo fahalalana, hitombo fahendrena, hitombo fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika.
razana Monika tahiny Jesosy, tahiny tompo ihany koa i Ando Andry, dia ao ihany koa i Angelina Diamant, Erika Raka, tahiny Jesosy i Tina Rakoto Arzaka, i Ama fahombiazana fitahina, ao ihany koa i Berthe Sava, Alléluia, Berthe Sava, Sirina Rosemina, Tina Chéri Coco, tonga soa Marijo, tonga soa ihany koa i Kada Kamarala Sesena, Alléluia, Andonirina Suzella, Nambina Tsiry Ambaramiella, Rahatarina Marie Charline, tahiny tompo Neny, tahiny tompo Jessica Patici, Zamina Kamaradin'i Jesosy, tonga soa, Ranavavylina artizana de Madagasikara, tonga soa, Tozy Jesosy mandrakizay, Mamy, Soa Meva, Mampionina, Razana Monika, Fontaine Lanirina, Angelina Diamant, Nambiny Tsomakrina, Mamy, Isaia 720, andininy fahavalo, Ranavavy Mamy le tsodranotsika teo. Halleluja, tsisy sorana Lovilitina, Rahalahy Asany Apôstôly, Angelina Diamant, tahiny tompo ihany koa Berthe Sava, Niaina Maheno soa, Jessica Patici, tonga soa, Eliza Tsiala, faly be mahita anareo dia maharetatra amin'ny farany. Androany tsika miarabana aloha navita an'ity alatsinainy ity indray. Ilaina dia mafimafy aza ny alatsinainy dia izao foana ataovy ao-tsaina 420 ora ihany, 420 ora. Fa ny Andriamanitsika dia mitandry fiainantsika. Halleluja. Tonga eto tsika androany ny ivavaka fanomboana androany dia ny ranavavitsika Berthe avy any Koety. Avy eo hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto ranavavitsika Anitra Clarisse avy ao Madagasikara, amin'ny fahombiazana fitahina zany. Dia avy eo moa zany mamelabelatra tahaka ny mahazatra, dia tonga eto andreo avy eo ivavaka amin'ny firenena ranavavitsika Erika avy eto Frantsa. Tahiny tompo aritsika rehetrarehetra. Zay no ela fa andraotsika hiditra avy hatrany amin'ny vavaka fanomboana retin'ny ranavavitsika Berthe, dia avy tsika hiditra amin'ny resatresaka mahadinidiny. Tahiny tompo ranavavy Berthe, anao ny fitenenana. Halleluja, tahiny Jesosy Pastera Menakavy, tahiny Jesosy atsika rehetra, misaotra an'Andriamanitra isika ary havana malala mbola tafahoana amin'ny alalan'izao fitombavaka vavaka fiambenana izao. Hiara hivavaka ary isika hametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Misaotra anazy ahe Jehovah'Andriamanitra tsara indrindra izay ny an-danitra ao, noho ny fitiavanao anay ny arovana ny tantaninao, namakivaky nandritra ny tontolo andro Jehovah'Andriamanitra, narovona tamin'ny ratsy rehetra izahay ary noho ny indrafona mbola natozo ao anay tsirairay avy. Amin'izao fotoana izao Tompo, mangataka ny fanahy masinao ioany amin'ny mpanomponao izay hitondra ny telinao androany, izay hamelabelatra ny telinao koa ampahirezo Andriamanitra, ahirato ny mason'izy ireo Tompo Andriamanitra, ary teneny koa ao anatin'izy ireo ny fanahy masina ampiteny ny amin'ny alalan'izany telinao zany, ary tendreo ny lelan'izy ireo mba hahafahan'izy ireo Jehovah Andriamanitra hanazava tsara ny amin'ny alalan'izany teninao masina izany. Ny mpiaino tsirairay avy dia ombe fahazavan-tsaina Jehovah Andriamanitra, ary hanana saina fanahy haranitra, hanana fifandraisana hankatohanao Andriamanitra amin'izao fotoana izao Tompo. Maro Andriamanitra olona manaizy mbola tsy tonga amin'ny alalan'izao fitombavaka izao. Ny asany devoly Jehovah Andriamanitra izay manelingelina dia tsy anankely, tsy anampahefana izany. Ary ianao Andriamanitra koa anao hanatrika feno mandrakarivany amin'ny isan'ny tokantrano misy tsirairay avy izay miatrika ny amin'ny alalan'izao fitombavaka izao. Ny fitaovana entiny manatanteraka ny fandaharana izao dia rakofondrano mahery Jehovah Andriamanitra. Ny fitaovana sy ny koneksionay ary indrindrandrindra ny devoly Jehovah Andriamanitra ikasany elingelina ny amin'ny alalan'izao fifantohanay eto anatrehanao izao dia tsy anankely, tsy anampahefana. Ary araka ny tenina aminazy aminay izay manao hoe raha misy raha roa amin'ny vory eo amin'ny anarako dia eo afovoany aho.
manantena anazy ay tompo eo fivoanay ianao, manatrika feniny amin'ny tokantrano misy anay tsirairay avy ny fanatreny fanahy masinao. Miheno ho anay anah Jehovahandriamanitra, manatrea feno anah Jehova malala o, fa vonoka ianana ny mpanomponao. Voninahitra ho anah rery ihany tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka ny ranam-bavitsika berta isika tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay netiny izay vavaka matsiro tsy ten'Andriamanitra moa vavaka matsiro izay netiny tamintsika teto izay. Alleluia. Andriamanitra manakeo fahasoavana maro fitianao tamin'ny fandraisana anjara, tombo fahasoavana teny tombositra hatrany hatrany. Alleluia. Izy mety mbola tsy voarabako teo efa narapaiko daholo. Alleluia. Mimanakaikaiky any tahiny tompo angelina andrena solo. Alleluia. Tonga soa. Mbola hitoy ihany tsika amin'ny fanetanana. Nafinaritra moa tamin'ny Zomava dia vita soamantsara ny fifaninanana kely indray tamin'ny Zoma, tapabolany Zoma indray tsika miona anakefatra nareo nahazo kadô teto. Alleluia. Tamin'ny Zoma dia amin'ny heriny iantenena mbola tahaka izany ihany koa mihoatra noho izany anay ozizatsika fona kelo mandrisy ny tapabolana indray manao révision tsara, mamaky baiboly tsara dia tonga indray ny fanontaniana amin'ny tapabolana. Efa mimanakaiky any ny anatanterantsika ny Paska amin'ny talata 4 avril 15 avril no anatanterantsika ny Paska dia miomana ny amin'izany tsika manamasy tena. Alleluia. Manamasy tena. Zava-dehibe ny fiatraintsika ny Paska, famonjena sy fandresena ho antsika ny Paska dia omany alim-bavaka io. Aveko foana fa tsy misy fandarantsika amin'ny talata 4 avril io fa tonga dia manomboka amin'ny 7 ora kosa eo anao anaty Zoom daholo miomana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo izay vita batisa fa hiatrika Paska, alim-bavaky ny Paska isika. Zava-dehibe io ka ianareo izay maniry dia mbola mamerinety foana mba tsy hampisy hoe fanontaniana zany amin'ny heriny hoe amin'ny 4 avril io aiza nga tsy isy fandarana, tsy isy mihitsy ny fandarana amin'io fa tonga dia alim-bavaky ny Paska izay ho tanterantsika anaty Zoom. Anaty Zoom tsika natanteraka an'io ka ianareo rehetra izay maniry hiaritandrina Paska aminay dia mila manana mampiditra Zoom aloha ianao application io ao anatin'ny telefonanao en Play Store nao ampidiro hoe Zoom dia mampiditra Zoom ianao dia avy ianao miteny amiko amin'ny fin du mois amin'ny 31 mars zany 31 mars ianareo au plus tard moa zany no miteny amiko hoe hiditra amin'ilay groupe hitandrina ny Paska amin'ny Zoma 31 mars. Vita zany ny anaty fitombavaka zany nareo misoratra mandefa MP amiko dia anatin'ny vita ny fandarana dia créeko ny groupe dia manomboka ny sabata maraintsika dia afaka miaraka ao anaty Zoom ao anaty commencement sy ny sisa dia ny talata tsika miaraka ato anaty amin'ny fitandremana Paska ino mahatonga le groupe atsangana miloa amin'izay tsika efa mba milomano mifankalalo sy mifankazatra ao dia tandremantsika anaty fahalahina tanteraka zany Paska izany ary tandremantsika anaty fifankatiavana tsy masirasira, tsisy fampetipetenana, samy manamasy tena. Tenao réussi ny Paska anao dia zao anao dia efa manomboka manamasy tena. Alleluia. Mitainy tompo tsy hoe arafitso ny Paska dia androany vao manamazy tena fa zao tsika miteny zao dia efa manomboka. Zay tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra Angelina Diamant, Andrelina Suzelle izay mbola tsy voarabaka ihany no arabaiko tahiny tompo ndao ary hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika hiaraka amin'ny anabavy Anitra Clarisse tsika raisoano baibolinao dia mankala toerana tsara fa eny tenin'Andriamanitra dia avy eo venitany mahamelabelatra ny toriteny. Tahiny tompo ary ranabavy Anitra Clarisse anao avy hatrany ny fitenena zany hoe miala tsiny aloha mbola hira aloha tsika tonga dia Anitra Clarisse napotraka nefa tsika mbola tokony hira. Alleluia. Maika loatra koa zany ary mety ho tsara mihitsy ny toriteny matoa maika ao ary andao ataontsika ty hira anankiray ty ay misaotra nareo nampatsiahy hira marina aloha ndao ary dia mino finaritra dolo hiritsika hoe mino alleluia raha tsika amin'ny groupe Juna famonjena mino finaritra daholo.
anio fona anilako eo mandrakariva ary mipetraka tompokoko mitondra fanantenan'izay avy aminao satria mitaka Alleluia. Za koa mino tompo fa hitanao ny fanantenandreo miandry anao reo Alleluia. Tsara le hira mamia, tsara erika le hira. Izavany ty alira teo yama koa mahafinaritra iny izy iny ka. Za koa mino ry havana. Za koa tena mino fa hitan'Andriamanitra ny fanantenantsika miandry azy isan'andro eto Tsy andisy fanantenanantsika ny Andriamanitra. Alleluia. Tany tompotsika menakavy zay vao tonga amin'le toriteny am'izay tsika. Alleluia. Hitanareo fa tsara be toriteny na tonga nanamaika be teo no toriteny mino amin'ny fahampahery-antsika rehetrarehetra. Jonatana, tsara kozy Jonatana, tany tompo Jonatana, anabavy mihaja, tany Jesosy, Kodaleoni, Alain, Yama, izao mbola tsy narabeko teo, Soameva, Lantonirina, Tongasoa, Halleluia, dahoary. Tonga dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra sika, asaitsika manokana ranabavitsika. Antra Clarisy fambeazana fitahina, menanao ny fitenenana.
Tanany Jesosy amintsika rehetra, misaotra an'Andriamanitra lehibe ary mankasitraka indrindra ny mpanompony ny amin'ny tombontsoa sy fahafahana afaka izarany tenin'Andriamanitra ho antsika anio. Ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika androany dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:20. Andininy voalohany ka hatramin'ny 4:12. Somary lavalava moa izy io fa ezahantsika lefa mendalana le ataontsika mandeha tsikelikely progression zany anaovantsika anazy. Vakiko Deutéronomie 7:20 andininy 12 no vakitsika voalohany. Ary izao no iseho raha hiainy tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina sy manaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia sandratra Jehovah Andriamanitra ao ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy hiatra aminao izao fitahiana rehetra izao raha hiainy ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ny lalan'izany narak'izany tokoa ry havana malala dia misy fepetra zany condition napetraka Andriamanitra amintsika milohan'ny andraisantsika ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminy. Raha mamaky tsara tsika dia petraka le izy teo hoe raha, izany hoe misy fepetra anankiroa mipetraka raha hiainy tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ozy izy fepetra faharoa mitandrina sy manaraka ny didiny izay andidiny antsika. Izany hoe ny raha ry havana dia na amin'ny teny frantsay izy hoe si, dia amin'ny teny anglais moa izy hoe if. Ny raha zany dia entina ilazana hoe ametrahana fepetra amina zavatra iray na amina olona iray. Tsika izao ho analo izao dia izaho mananjanaka dia anisan'ny fepetra ataoko mihitsy hoe raha endrinareo dia manao an'izao, raha mahazo naoty tsara nareo dia manao an'izao. Izany hoe misy zavatra takianao amin'le olona iray dia misy zavatra averinao aminazy en retour zany raha ialaky-tsiny moa zany fa ohatrany hoe izay malaza bebeko anazy hoe misy tambiny zany omenao anazy. Eto koa dia raha io andiny voalohany io zao dia hoe izao no iseho izy raha hiainy tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao. Dikan'izay dia mila olona manana fahamalinana zany tsika eo amin'ny resaka fiainona, mila miaino an'Andriamanitra tsika zany hoe miainy tsara n'izay teneniny. Matetika mantsy zao tsika ry havana rehefa mivavaka, ny mivavaka moa dia hoe firesahana amin'Andriamanitra, manao dialogue amin'Andriamanitra zany tsika. Olona miresaka, raha olona anankiroa miresaka dia miteny ray dia miteny ray dia ohatran'izay resaka mifamaly zany le tsy hoe mifamaly miady akory sanatria fa hoe resaka hifamaliana manao dialogue. Fa matetika nefitsika rehefa mivavaka dia monologue, izany hoe ny antsika ihany zao fa eto zany tena mipetraka mihitsy ny fitsipika mazava hoe raha miaino. Dikan'izay hoe mila miaino tsika zany ry havana, tena hoe mila tsika miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao. Enoy tsara zany izy hoe inona ny zavatra teneniny makasika amina zavatra iray, inona ny nambaran'Andriamanitra makasika an'ity raha hiainy tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Dia faharoa ka mitandrina sy manaraka ny didy rehetra. Izany hoe misy didy apetraka ny be da be moa ny didy tsy voatanisantsika eto hoe aza manao an'izao, aza manao an'izao. Fa izao kosa nefa ny raha ato amin'ity Deutéronomie 7:20 ity dia izy hoe raha miaintsika dia asandratra Jehovah Andriamanitra ho ambony ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Voalohany zany aloha dia mila mikaroka aloha tsika, mila fantaritsika aloha hoe inona tokoa moa ny didin'Andriamanitra ary mila manaraka an'izay zany tsika. Mila tsika mahay miaino dia mitandrina sy manaraka ny didy izay rehetra nodidiny antsika. Ny fiainona matetika rehefa misy ny fifamaliana tsy fantatra aloha fa matetika zany ny zavatra hitako na amin'ny zanaka sy ray aman-dreny na ampivady na ampihavana resaka ohatrany hoe fahadisom-piainona no anisany ady voalohany
anisany mampitranga ady voalohany na hoe mampitranga tsy fifankazahoana voalohany eo amin'ny olona anankiroa na olona maromaro. Dikan'izay ry havana dia tsika zany mila mangataka tsika ny fahasoavana mba hiaino, mangataka tsika ny fahasoavana mba hitandrina ankatoa anaraka an'le didy, tsisy mandeha ho azy. Matetika zao fanaotsika fitenitsika matetika dia hotahina ianao, raha isy olona dia tahina ianao raha midia izay alehanao. Fa zao ny fantatritsika nefa raha ohatra zao le dia le efa misy tenin'Andriamanitra mahakasika an'izay ao. Zany hoe tsika samy mila mitady foana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, hoe ao anatin'io baiboly io na amin'ny alalan'ny toriteny izay toriana amintsika, dia mila miaino tsara tsika hoe inona tokoa moa ny takiana amintsika, inona ny zavatra endrasana amintsika. Misy zavatra fa matetika mandeha kidoana fotsiny amin'izao ny olona dia tahin'Andriamanitra dia mandeha ho azy le fiainana. Kanefa ry havana tena hoe mila manana fahamaliana, mipetraka tsara mihitsy ny raha vaketsika ao amin'ny 2 mbola napetrany hoe raha iaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ho tonga aminao ary hiatra aminao zao fitahiana rehetra zao. Raha iaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, mbola averina ao amin'ny 2, dikan'izay ry havana mbola fatsiany miletika mafimafy kokoa raha efa namantsika izy teo amin'ny voaloha hoe raha iaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. 2 mbola averina aletika tsara mihitsy raha iaino tsara. Dikan'izany ry havana dia tena sarobidy ary tena zava-dehibe tokoa ny fiainoana. Be da be ny zavatra ahafahantsika miaino ny feon'Andriamanitra, ary Andriamanitra moa dia mahay mampiasa ny zavatra rehetra mba ahafahany mifandray amintsika. Fa tsika zany mila manana fahamailona, mila mailo tsika amin'ny zavatra rehetra izay renesintsika sy jerevantsika. Move tena araka an'Andriamanitra ity, move sitrapon'Andriamanitra ity zavatra ity. Dia izay zavatra izay no angatahantsika ny fahasoavana mba ahafahantsika ahazo an'ireo fitahiana rehetrarehetra. Ao amin'ny 7 zao dia hoe hotahina ianao any an-tanàna, hotahina ianao any an-tsaha, hotahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fiompinao, ny ateraky ny omby aman'ondrinao, hotahina ny arinao, hotahina ny fitehirizanao. Izany hoe rehefa tena olona mpiaino, olona mpakatotsika ry havana, dia tena hoe azontsika ireo fitahinareo. Ary efa voasoratra ihany koa moa zany hoe izay manaiky sy mankatoa no inana ny vokatsony tany. Tsisy raha ny fahazahoako hevitry manokana, mbola eo moa pasteur hitondra ny famakafakanana izy io, dia tena mila fakatoavana lehibe, mila fahamailona. Izay no zavatra tsapako ary rehefa manaiky sy mankatotsika dia ho azontsika mora foana ny fitahiana rehetrarehetra. Hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka. Raha tia tokoa moa olona mandeha any, fantany hoe raha mandeha izy nge efa mipetraka ny tenin'Andriamanitra, iza daholo tokotra monina ny toerana lehantsika. Raha mila mailontsika, tsy ny toerana rehetra ny tokony ho asiana ny tongotra antsika, tsy ny toerana rehetra ny tokony ho alehantsika, tsy ny olona rehetra ny tokony hifandraisantsika. Fa izany rehetra izany efa tsy tonga ho azy amintsika izany, fa mila miaino ny tenin'Andriamanitra tsika, mila mankatoa ny didin'Andriamanitra tsika. Ho atolotry Jehovah ho resy eo anoloanao izy ny fahavalonao. 7 izay mitsangana hiady aminao, lalana 7 ny ivoahany, lalana 2 ny ivoahany anantona anao, fa lalana 7 kosa no andosirany eo anoloanao. Marina ry havana, misy ny tenin'Andriamanitra ilay mitadiava fihavanana amin'ny olona rehetrarehetra, fa tsy ny olona rehetra ihany koa nefa ny faly aminao, tsy ny olona rehetrarehetra ny makasitraka ny zavatra rehetra izay ataonao. Fa rehefa miaino tsara ny tenin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, atolotry Jehovah ho resy eo alohanao izay mitsangana ho fahavalo hiady aminao. 9 andidiny fitahino aminao Jehovah amin'ny fitehirizam-bokatrao, izay rehetra ataon'ny tananao
ka hitahinao izy avy amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra anao. Dikan'izany ry havana dia tena hoe fitahiana tsy manapetra, tena hoe ny fiainanao rehetrarehetra dia tena hoe eo am-pelatananao daholo zany fa ny condition fotsiny izao ny fepetra misy dia hoe mila raha iainy tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka hitandrina sanaraka ny didiny. Anangana anao firenena masina ho azy anie Jehovah arak'izay nianianany taminao. Raha hitandrina ny didiny Jehovah Andriamanitra jereo andiny fa sy mbola averiny ihany le hoe raha hitandrina ny didiny Jehovah Andriamanitra dia hita ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa antsoina amin'ny anaran'i Jehovah ianao dia ataotranao izy, dia ataon'i Jehovah maro ny fanananao, ny ateraky ny kibonao, ny ateraky ny biby fiompy. Ho vohainy Jehovah ho anao ny lanitra fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana fitahinao amin'ny fotoana hitahina. Tena hoe ny fiainana manontolo ry havana tonga dia vaikiko ny 2:40 hoe ary aza miala amin'ny teny rehetra izay andidiko anao anio, na ho amin'ny akaviana, ho amin'ny akavanana, anaraka andriamanikafa ka hanompo azy ry havana malala. Tena hoe ny fiainana manontolo. Raha olona tena miaino mankatoa zany tsika mitandrina ny didiny dia tsisy ny olana, tsisy tena hoe olona feno fitahiana. Fa zao tsika nefa ry havana tsisy marina na dia iray ary sisy baiboly efa voasoratra izany, kanefa Andriamanitra dia mamindra fo amintsika isan'andro sisy ny anavoazako ny famindram-poko ry havana. Tena hoe tsara Jehovah mahatoky izy ary mitana ny teny rehetra izay lazainy izy dia mino sy mahatoky fa betsaka ny azonao raisina. Olona tsy mpiaino fotsiny mora manadino any antsika rehetra fa ho mpiaino mpakatoa ary mpanaraka ny didin'Andriamanitra. Dia makasitraka indrindra ry havana ny tamin'ny fiainoana izay no afaka nizaraiko teto anio dia tahiny Jesosy any antsika rehetra dia rasoa. Halleluja. Mankasitraka ranabavy mankasitraka ranabavy Anitra Clarisy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mino fa nampahery antsika rehetra ny tenin'Andriamanitra izay noentiny teto. Halleluja. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mitombozy dia mitombo fahasoavana dia ho ampiasain'Andriamanitra hatrany any ranabavy Anitra Clarisy amin'ny asan'Andriamanitra. Jesosy amaly fitianao. Halleluja. Mahafinaritra be ny toriteny androany. Halleluja. Ary mahafinaritra be ny hanokatra ny herinandro amin'ity toriteny ity satria mamaky an'io tsika ny soramandry aloha amin'ny aran'i Jesosy dia hoe ny soa izay hovalin'ny fanarahana ny Jehovah ary ny loza izay anjo ny miala aminy kosa. Mizara roa mazava tsara ny Deutéronome 4:20 ry havana. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4:40 izay nivakiny ranabavintsika rehetrarehetra teo dia mikasika ny fitahian'Andriamanitra io. Mikasika ny fitahiana. Ny mifanohatra amin'ny fitahiana moa dia ozina. Manomboka amin'ny andiny 5:10 indray dia miresaka ny ozina. Androantsika tsy resaka ozina fa tena iresaka ny fitahian'Andriamanitra. Na ozina nefa na fitahiana dia conditionnen'ny teny anankiray. Zany hoe tahitompo aikirajo leçon izay avy hitanao niditra teto amin'ny live teto dia faly be mahitanao. Miaina maheso koa tahiany Jesosy Halleluja. Ireo nefa na le fitahiana tiana ho azo na le ozina tsy tiana hatratra dia iankinan-javatra daholo aloha melohan'izay. Melohan'ny tenenan'Andriamanitra ny fitahiana rehetra. Andiny voalohany ka hatramin'ny 4:20 dia misy condition. Melohan'ny tenenan'Andriamanitra koa ny ozina rehetrarehetra manomboka amin'ny andiny 5:10 ka hatramin'ny andiny lava hatramin'ny andiny 9:20 dia misy teny iakinany manao hoe ra any amin'ny fitahiana zao dia zao ny anomboany amin'izy andiny voalohany. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra anao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay nididiko anao anio dia manomboka amin'izay ny fitahiana. Dia matoraka izany ihany koa any amin'ilay ozina manao hoe fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna izay nididiko anao anio dia
ho tonga aminao a sy atratranao izao fanosonana zay dia manomboka amin'izay ny fanosonana sy ny ozina. Misy olona zany a mety hoe mitsiriritra n'ity le izy moa avana tsy mba ho tsiriritra ho tahin'Andriamanitra. Tsika ve dia ahita eto amin'ity fiainana ity za zany maniry mihitsy aho ho voaozina, maniry mihitsy aho zany a hiaina amin'izany ozina zany, tsy misy zany na dia mety olona efa tena tsy normal raha mieritreritra maniry an'izany. Tahitoko fa ray heritovo hitako koa Erika nambiny Tsomakirinina tahin' Jesosy Aingodrina Rodriguez. Alleluia. Fa samy daholo tsika rehetra mba te ho tahin'ny tompo mba te ho tahin'ny tompo kosa na zana ianao tsisy maniry ny antra eto tsisy maniry ny ary io mantsy dia zao ngeza be mihitsy io tsy vola io, tsy vola ihany fa ny zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra ravina rehefa manome fitahiana, ny atao hoe fitahiana dia zavatra anankiray tambarina zavatra tsara, fahombiazana, fitahiana, fahasambarana, fahampiana, mitondra fifaliana, mitondra fiadanana, mitondra fitsarana, fitahiana daholo zany. Rehefa masondra vao miteny hoe fitahiana dia vola zay, ampahany ao anatiny ny vola. Ary Andriamanitra ry havana rehefa hitany fiainantsika dia hitantsika mihitsy ny hoe jeren'Andriamanitra daholo ny lafiny rehetrarehetra ahafahantsika tena hoe voata. Jerenareo tsara raha vakitsika tsirairay ireo dia hitantsika fahalamin'Andriamanitra. Tsozy izy anao ty poketra misy vola 1 miliara dia dana amin'izay. Tsy zay ny fitahiana. Mety zay ny fitahiana amintsika raha mbola tsy tanànantsika le miliara. Totsika zay ny atao hoe fitahiana. Fa ny an'Andriamanitra ny zavatra rehetra manodidina anao fitahiana avokoa. Hatramin'ireto tananao reto, hatramin'ny tongotrao, fitahiana. Ary ireo no mandrafitra fitahiana tsy azozongozonina eo aminao. Ka na misy fotoana very ny vola, ianao efa tahian'ny tompo. Alleluia. Fanahy io fitahiana io. Indray mantsy olona mieritreritra hoe misy taloko nisy film zay taloha dia nisy bandi jiolà mpanafika tany rehefa tany aloha be tany dia ny vola azony zareo entiny amin'ny tomobile foana. Tsy manana trano izy, tsy manana coffre izy, tsy manana banky izy ametrana izy satria vola dia entina amin'ny tomobile. Ndray andro very le tomobile, very niaraka tamin'izay ny fitahiana, very niaraka tamin'izay. Raha zay zany nieritreretiny hoe fitahiana hoe le sakosy dia nisy vola dia natao tanaty tomobile, saroman'le tomobile atao zany dia le tomobile zany ny tsita dia very niaraka tamin'izay. Fa ny olona tahian'Andriamanitra misy fotoana misy vola very ao, misy vola tsita, fizy tahian'ny tompo foana. Ny mpisopona nge tsy maintsy misy. Ary za teny aminao androany fa Andriamanitra raha mitantara amintsika ny atao hoe fitahiana eto dia jerenao tsara fahalahatr'Andriamanitra. Ary ohatrany rehefa mahita an'ireo tsika tenin'Andriamanitra ireo dia ohatry mahita Andriamanitra tsy maika zany. Alleluia. Dia nisy aliva izy efatra amin'ny rahavavy iny koa Erika. Indray koa fa tsy iny le film antenay fa nisy film iny koa Le Prix à Payer ny titran'le film eritreretiny Anababelika io. Le manafika banka zareo dia avy eo le volana feniny natao anaty tao ampiasana dia lasan'le mpampiasa dia iny koa ohatrotriny iny koa zao ohatra izy. Le Prix à Payer ny titran'iny film anampalahelo iny. Eto zany tsika dia mahita Andriamanitra tena vonina hita. Alleluia. Ary zany raha no te-hampianatra zavatra anareo hoe eo Andriamanitsika io tena miasa io. Ary tena te hanome zavatra tena tsara, azo antoka, tena tsy azo zongozonina ho antsika izy io. Zao ny tenin'Andriamanitra. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ianao ka mitandrina araka ny didiny rehetra, voalohany zany mila mihaino aloha, mihaino. Zava-dehibe ny mihaino. Fa mbola zava-dehibe aviteko avy firen'le mihaino koa le maninona
le mitandrina anaraka n'ilay nen'ona. Ohatra eto amintsika zao misy olona mety misy olona efa 5 taona 5 taona zao nisy ny fandarantsika ty mety misy olona teto ny 5 taona nisy anabavy zay teto amintsika nijoro vavolombelany amin'ny fahamasinana dia nijoro vavolombelana tsy nisy olona izy andresaka tamiko resy lahatra mihitsy ahoana no nataonao fa za zao efa ela be mihitsy any teto fa tsy mety resiko mihitsy ireo zavatra ireo. Misy olona zany eto ny 5 mandritra ny 5 taona fa tsy mankato. Dia ho an'izay olo zany zao mbola tsy ampy le izy hoe raha mihaino tsara ny feonjeo raha mihaino fotsiny io teny fantahin'Andriamanitra daholo zao tontolo zao. Tsisy ozina teto tany na dia ray raha nijanona hoe raha mihaino iza ny tsy heno teoriteny iza ny tsy heno toriteny. Tsika zao eto 730 farapitso maraina zao tafakatra 200 ny mihaino an'izy ity. Talohany nge avana tadidinareo tsara nisy fotoana nge ty fandarantsika ty tamin'ny tsisy sakatsaka tafakatra 1000 nge mihaino ry avana anatin'ny ray andro. Tafakatra 700 valonjato no mihaino ny fandarantsika. Izy aby nefa teto tamin'izany niorakoraka mihitsy tsika tamin'izany tao anatin'ny groupe zay izy mbola olona 5-4 tsy ampy 10 ngamba. Nisy fotoana tafakatra ny olona mijereto 70 maso kely io rehefa tapitra ny fandarana tafakatra 650 750 850 ray andro nisy 900 mahery ny olona nijery teto. Ray andro ary nisy baolina zay dia nisy fotoana nanao live an'le baolina dia ny ampisony tafakatra 1000 mahery ny mpijery antsika. Satria mbola baolina nefa tsy baolina tsony nataoko fandara. Zany hoe misy olona zany mihaino fotsiny fa ny olana tsara le mihaino aloha fa tsy ampy. Fa ny tena tsara indrindra mihaino tsara koa fa tsy mihaino vilana. Mihaino tsara dia mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidinanao an'io ka raha vitatsika izay fepetra izay dia tonga amin'izay ny valim-pity. Satria ny soramaniko dia hoe ny soa izay ho valin'ny fanarahany. Misy valim-pity ao indreo dia mba heverinao fa tsisy valim-pity tsika mitandrina didin'Andriamanitra io. Misy ary raha ho lisy tena aminao tantaraina aminao dia tsy omby ny kahie na 200 page ary tsy omby raha hosoratana zao ho tantarainanao daholo. Halleloia. Fa raha mihaino andreo dia asandratra Jehovahandriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao. Zany hoe io teny io io le hoe raha mihaino tsara ny adidiko anao io ny tanjona zany. Zany hoe amin'ny teny frantsay ohatry ny finalité an'ity zavatra ity zany dia asandratra Jehovahandriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra ianao. Tsy tonga dia zay aloha fa ny hafarany dia zay fa misy etape nefa eo misy dingana nefa eo. Verina ny amin'ilay dingana amin'izay tsika. Raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao an'io dia asandratra Jehovahandriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra ianao. Ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao naveriny ihany raha mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao. Voalohany amin'izany. Sotra ny haiko raha Joel 100 efa 10 taona zao ny fandarantsika. Alléluia. Janvier 2018 nanomboka nisy ny fandarantsika andramoka izao. Alléluia. Voalohany indrindra amin'ny fitahiana ho raisana mandeha par étape io ary misy fotoana mety misy tsikazaka zandro fa Andriamanitra tsy miazakazaka. Fantatr'Andriamanitra ny tokony ho fiaingana. Ho tahiny ianao ao tanàna ary ho tahiny ianao any an-tsana. Zava-dehibe zany. Raha ho tahiny ianao ao tanàna fa tsy ho tahiny ianao any an-tsana vao mivoaka ny trano zany ianao dia rofotra ny poketra, rofotra ny paosy. Vao tonga any an-tsaha ianao dia mandamoka avokoa ny zavatra ataonao dia miverina ao an-trano indray ianao dia manomboka tahina indray dia vao mivoaka any an-tsaha indray dia nampifanohatra amin'izany. Mivoaka any an-tsaha ianao mandeha miasa dia mahaorina, mangorona, mahavory areny fa vao miditra ao an-trano valalam-pandamy be misy kely tao an-trano dia tsy ambinina.
salamo fa 7 ke vakitsika vidy salamo fa 7 andiny fa 5 hatramin'ny fa 9 zao ny dingana rahan'Andriamanitra rehefa hitany fiainatsika izy salamo fa 7 andiny fa 5 mampodiny hevitra ho ranomonina izy ary ny tanomaina ho loharano tsy afaka hita olona eo ambony tany efitra tanomaina tsisy ninona mihitsy Andriamanitra. Ny dingana nataon'ny zanak'Israely miala avy tany amin'ny tany Egipta any amin'ny tany Kanana dia dingana nylalovana ny tany efitra tsy nanorom-ponenana tany izy fa soavan'Andriamanitra ny nandehanany. Fa eto tsy miresaka tany efitra ny fimpitana tsony fa ilaza zavatra hitoerana. Raha hitoetra zany ny olona anankiray anomboka ho tahian'Andriamanitra amin'ny toerana anankiray dia tsy maintsy hovain'Andriamanitra aloha io tontolo io. Raha omena vola raisakosy ianao any amin'ny tany efitra, ilainao ve vola sa tsy ilainao? Hoe ianao zany ianao rery mihitsy any amin'ny tany efitra tsisy ninina dia omena vola ray gony. Tiany vola ray gony ozy Andriamanitra fa tahiko ianao. Tena ozy ianao Andriamanitra ana Jesosy kely fa mavesatra be dia aza voahita tanàna. Iantso taksi ianao tsy vitany vola. Te hividy zavatra hoe mangetaheta iza mpivarotra nefa ny vola ty misy. Ka za zany dia miteny anao fa tsy ny vola ny fitahiana. Eto amin'ny fandarana andramoko izao zany anao ampianarina mihitsy anao fa tsy ny vola ihany ny fitahiana. Zao ny fitahian'Andriamanitra ny hevitra aloha apodiny ataony lasa ranomonina. Mila rano aloha ianao. Halleluia. Ny zavatra rehetra ilanao rano. Isotro ianao mila rano. Ivelona ianao mila rano. Hamboly ianao mila rano. Reraka avy miasa ianao idio ianao mila rano. Inona koa zany mila tahin'ny tompony efa masiso tsisy rano. Sa zany dia tahin'ny tompo vao miakatra ny taminao anandratra n'Andriamanitra mitsoaka ny olona. Fitahiana nge zany. Efa tahin'ny tompo ihany ianao tsy tratra ny posina akanjo ihany ny feno vola fa mba ataovy mamerivero manodidina anao. Halleluia. Mampodiny hevitra ho rano monina izy ary ny tanomaina ho loha rano. Fototry ny fitahiana aloha zany. Ary amponeniny eo zay noana. Mba hanamboatra tanàna honena. Inona ary ny tanàna honena raha tsy nisy ninina io? Amboariny aloha ilay tontolo. Halleluia. Amboariny aloha ilay tontolo. Hitahanao Andriamanitra mbola tsy vola aloha ny tonga. Transformeny aloha manodidina anao. Halleluia. Tena tsy tahin'ny tompo fa tsisy vola. Kalma fotsiny ianao kalma ianao fa Jehovah ngy fa tsy devoly. Jehovah ngy fa tsy ny devoly. Aina nge ny tokony atao nanetsika mieritreritra hoe zany ary le vola fa ataotry ny mifindra-trano fotsiny zay. Mifindra-trano io ianao efa fetombohany fa kalma fotsiny ianao. Amponeniny eo zay ianao mba hanamboatra tanàna honenana. Dinina amin'izay ataony eo amin'ny 7 ary amafy any an-tsaha izy sady anao tany-boaloboka. Ahoana ny amafazana rehetra tsy mba tondratondrahana. Inona ary nanondrahana le rano efa eo. Eo anao vao tena tonga zay tena fitahiana le rano Ianao ihany nge ny amboly eo eo tsisy hoe Jerosalema vaovao tany-boaloboka vaovao avy any an-danitra hidina. Enao ihany ny amboly eo. Fa ianao kosa tsy amboly amin'ny tany maina. Tsy amboly amin'ny tany efitra. Efa nomanin'Andriamanitra ny fitahiananao nasiany rano. Halleluia. Saotra Jehovah. Eo anao viteny saotra Jehovah. Tsy afaka namboly Jehovah raha tsy nomenao rano. Amafy ny an-tsaha amin'izay izy. Sady anao tany-boaloboka. Dia inona amin'izay mivokatra azo vokatra be. Halleluia. Avaiza ary le vokatra be. Vokatra io satria toy ny rano. Inona nandrana azy? Le rano ny hevitra lasa rano le tanomaina lasa loha rano lasa maiky. Halleluia. Amboarin'Andriamanitra pary etapy io. Za zany tena miteny anao. Tena miteny anao mitandremo sika kristianina. Zahay dia mampianatra ary mijoratra amin'ny farany. Fa ny Andriamanitsika io dia Andriamanitra tena mitahy io.
fa ny olona rehetra hitako tao amin'ny baiboly ry havana tsy nisy volalidina avy any an-danitra zany fa izy any no nitahin'ny tompo ny tanina mafazany Genesis 2:4 raha tsy mino ianao tadidito antsika nijanona farany mbola tsy vakiko le alao vakiko hatramin'ny farany ary amafeny an-tsaha izy sady anao tanymboloko dia azo vokatra be alleloia dia hita azy izy mba hitombony betsaka zany hoe le eo zany atombo tsy avelany avitsy ny biby fiompony vitatra hoe zany miaina zany vitatra hoe zany miaina an-dalana zany vitatra hoe zany mihitsana tsikelikely zany hoe taiza le taloha fiainantsika taloha fiainanao taloha zany tsoritry dry ty fiainantsika taloha nefa zao nefa ratsy alleloia am'le tsara mitazy izy mba hitombony betsaka ka tsy avelany avitsy ny biby fiompony raha hitanao zany Andriamanitra mba hatovanao voatana ny tsaha voatana ny tanàna zay ianao ny atao hoe voata zany hoe 24 heures sur 24 ianao voata satria raha 12 heures ianao matory ao an-trano ty voata 12 heures any an-tsaha ianao tsy voata dia tsisy antony miainga 0 foana ianao isan'andro Genesis 4:9 Genesis 4:9 vakiko aminao Isaka ry avana rehefa vahiny tany Gerary dia jerenareo tsara Genesis 4:9 dia namavy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo 100 eny tamin'ny taona iray satria fantahiny Jehova izy tsara marihana fa io tany io dia efa nisy namafy teo ny mponina tao Gerara namafy teo fa Isaka kosa nomeny anjara-tany teo nomeny Abimeleka anjara-tany izy dia rehefa namafy teo izy fa mahavariana ny olona namafy teo mijinja 10 eny fa rehefa Isaka ny amafy eo dia mijinja 100 eny satria nahoana Isaka mbola niasa ihany Isaka mbola namafy ohatry ny olona ihany ianao tsika aza mba mety taritin'olona tsy asa zany fa iandro fitahin'Andriamanitra fotsiny aza mba manaiky an'izany Isaka ary zanaky Abrahama namafy dia niasa tany ny atao fanandevozana dia miasa tany sy mamafy ianao tsy ho anao takanazo zanak'Israely tany Egypta nareo zay mieritreritra miasa zany dia andevozana Isaka aza ry avana zanaky miliardera nge zany multimiliardera nge zany Abrahama zany fa naninny Isaka namafy izy za zany manentana antsika Andriamanitra tsy niteny taminao mihitsy aza miasa fa hotahiko foana ianao misy fotoana nge Andriamanitra miteny antsika meko ny zanatra zany na dia matory azy misy fotoana tsy afaka manao nininy ianao miasa tsisy aza manaritoky na matory azy ianao anjara atetin'Andriamanitra ianao fa zany kory tsy miteny hoe matory foana amin'izay fa Isaka tsy natory foana mba te hijinjako nge Isaka tahiny hoe fomba fitahin'Andriamanitra tany amin'ny Salamo 7:1 teo nomeny ny fitaovana ohatra antsika ny Madagasikara zany zao ohatra ny hoe misy fomba fitondra ny fitondram-panjakana ohatra tsy dia maresy lahatra anaty ihany fitondram-panjakana amin'izao na dia tsy manao politika ary tsika dia manao hevitra ihany hoe anafarana vary ny olona dia mena ricantonné ny olona dia mena domy amin'izay ny olona ilalao domy androso hoe ny firenena amin'izany androso hoe ny firenena amin'izany tsy androso ny firenena amin'izany ny ampandroso ny firenena mena rano izy mena tany izy mena angady izy mena zesika izy mena fitaovana izy alany trety alleloia dia mba tsy miasa tany tso fa tracteur kely ohatra dia mavokatra nge izy
tena zany atao amin'ny baiboly raha tianao fantatra ka za zany manentana antsika aza manao ariary zatao-pandriana rehefa mivavaka ianao raha lasana vavy malala eka toronona nybintso ianao raha navavy malala raha lasana vavy malala amin'ny terinandro tena azo 1 miliara avaizary le 1 miliara ary ny tena problème an'izany dia zao andisy fanantenana mpivavaka manao an'izay aza mba mitodika amintsika mpanompon'Andriamanitra aza mpanantenana ry zatao-pandriana ny mpino fa raha ohatra izytsika mpanompon'Andriamanitra natoro teo fotsiny nahazo 1 miliara dia torohevitra ihany ny olona mba hamafy matetika mantsy misy an'izay ianao lasana babalana azo 1 miliara ianao nahita mihitsy tamin'ny tenany te horaisiko ny million d'euros toy izay hoe mila mitandrina kelytsika tadidio fa ny devoly mahay manome an'izany ny devoly tena teneniko anao raha anao paky tamin'ny satana zany na androany alina ry ahako androany alina hoa tena teneniko anao zany na sanatria androany alina ry ahako miteny am'izay hoe satana losifera tonga avy ato amin'ity tranoko ity atolotra anao ny fanahy fameo 1 miliara tonga dia teneniko anao raha pitso maraina publie aminareo hoe miliardera tena hain'ny devoly zany ary za teny amintsika hoe mitandremitsika fa ny andriamanitsika nandeha pare etapy io nandeha pare etapy andriamanitra rehefa mita ndrao ifangaro ny hafarany ny andriamanitra sy devoly ny devoly tena mahay an'izany fa za miteny anao ary tarevo sao vao fitaka ianao fa raha miteny hoe ho azoko ny million d'euros miterinandro ity raha tsy azonao loha dia ho disy fanantenana amin'Andriamanitra nefa Andriamanitra viary ny teny anao an'izany ny baiboly nataontsika fitaratra Isaka riavana zanaka multimilliardaire na mafy izy fa zao kosa ny tahian'Andriamanitra azy ny olona na mafy nijinja 10 eny fa Isaka nijinja 100 eny satria naninona ao anatin'ny taona ray nijinja 100 eny satria efa nitahiany Jehova izy ary nanakarena raha lehilahy naninona hony nanakarena satria naninona na mafy fa naninona fotsiny samy na mafy daolo ny olona fa izy kosa naninona eo amin'izay niavaka ny tsy fitoviany marina sy ny tsy marina ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo samy ny azo zao ihany ve raha karinareo avofolena ary ny alina ny olona satria zao nanakarena lelaka nandroso sy mitombo ambara-patovana ho mpanjato be indrindra milionnaire fananana be izy dia ondry manosy sy omby ary andevo maro ka dia ny alina azy ny Filistina nahavariana dia zao na mafy izy dia nijinja 100 eny nefa ny ondry manosy sy ny omby tsy mila fafy fa mbola zavatra apara zany mbola zavatra ty amin'ny tokana ty ny afafy zany efa avy 100 eny azoko antoka koa fa raha namafy izy mijinja 100 eny fa azoko antoka koa fa na ny ondry manosy sy ny omby niteraka kamba 3 fitahina pinkeraha manzany omby manao kambany zany ny omby ma tsy rairay foana niteraka raha tsy diso everinao takinao na fifalian'ny olona any ambanivoatra hoe teraka kambana ny omby fety ange zany azoko antoka nefa fa neny Isaka teraka kambana daholo reo inona mono tsy hain'i Jehova ry amana fa ianao miandry an'le omby teraka ohatry ny olona ihany fa mivoaka aveo ny olona teraka indray mandeha mbola malezolezo mety anaovan'olona indeha saucisse de veau sy ny pied de veau sy ny sisa alain'ny tavaratra satria malezolezo fa ianao teraka kambana tonga mitombo vetivety dia tarika sarety zany ankeriavana ny fitahiana fa sao dia verinao fa hoe sigony ralaka eo aminao fa tsy nanakana ny Isaka tsy ho mpanjato be vetivety anefa zany ny ampianaran'ny fandarina andramoka izao anao ny anananao faharetana aza manao ariary zatao-pandriana fa menoty feo an'Andriamanitra dia makatoava io tsy misy hoe tape amenna dia ho azonao ty voly ty amin'ny Facebook ianao afaka manao zany nareo reny kamba efa samy efa nitape an'ireny zao za aloha tsy mitape an'ireny
tsy mainteressé anareo zany amin'ny mandeha amty amin'ny grande surface ary de misy an'le zavatra le kilalao kely le etinery am'le scaneny ery tsy maka am'ireny a tsy maka am'ireny satria ohatrany fantatry tsy ao am'ireny ny ampanakarenana mila tely anao izy le kilalao alaivanao raha mahazo anao tsy reny tena tsapako tena reko mihitsy tsy reny ny ampanakarenana za tingeravana taloha teneniko adareo reny hoe seloto nisy hoe kilalao hoe seloto taloha tany a Madagasikara tamin'ny mbola kely za mbola kely de naniry anana tomobile seloto reny tsy raha isaky ny latsinainy marina fanaterina reny amin'ny épicerie akaikinay kosiana fidy chiffre enina tsy mirate an'ireny efa tahanankarena ndre mandeha ambana azo reny hitanareo reny PMU reny io tranonay io rehefa isy hoe izy azakazaka rapiso io tranonay io ohatra rapiso no aterina le izy de io tranonay io amin'ny salon anay tamin'izany a tsisy azo ale fa velary teo daholo reny le gazety satria ambony le gazety iza moa le izy ampanao PMU taloha misy an'le joke mahery be reny vaniny izy moa tamin'ny finisy any di korsa amin'ny alina ny tena iny a rehefa tandremfa ny anazy ato nanao izy tapo tena rety etude velariko daholo le gazety ho finisiny nandre izy moa misy nanao ilana azy mihitsy misy joke zay hoe mahe Verbeek sotra Jos Verbeek tadidiko manao Jos Verbeek ndao ao io amin'ny alina io korsa amin'ny atoandro natao ty rehetrarehetra ty tsy nety mbola tsy nahazo tamin'ny PMU nefa nisy namako zay nanao indrona azo 100 millions tamin'ny PMU indrona azo tsy mbola kely de fa niketriketrika te anakarena mba faniriko mihitsy io anina tomobile io taloha fa tsy nety nahazo de am'izao ary leo an'ireny tsy reny ny ampahazo ana fa ny ampanankarena ana de zao miasa ohatry ny olona ihany aho fa tsy ambinina amin'io asako koa nefa raha tsy miheno tsara ny feoan'i Jehovahandriamanitra de makatoa de mitandrina de ny asako eo am'izay a miroborobo mafinaritra kely aby ny fitahian'Andriamanitra ary araka ny teto hoe fitahian'Andriamanitra ny alina mihitsy ny olona teto tena roan'ny olona mihitsy ny saka le tany nefa tany mitovy ihany fa ny fitahian'i Jehova tsy mitovy ka ny fitahian'i Jehova tsy mitovy alleloia miditsika ho tena vany ho tahinanao any an-tanàna ho tahinanao any an-tsaha verina no Deutéronome 20 tsika alleloia ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiopinao dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao voalohany indrindra aloha ny tenanao mila tahina Andriamanitra na miditra ianao na mivoaka dia misy fitahiana eo aminao fa hitarin'Andriamanitra amin'izay le fitahiana tena koa mila faharetana ianao tarin'Andriamanitra amin'izay dia ny ateraky ny kibonao voakasika amin'izay ny kibonao zany hoe ny taranakao izay mivoaka rehetrarehetra ny vokatry ny taninao mamafy amin'izay ianao sy rehetra miakatra eo mamokatra daholo ianao rehefa amin'io efa tahinanao an-tanàna any an-tsaha zany hoe ianao zany izay manodidina anao rehetra izay alehanao rehetra amin'izay hitahinanao daholo amin'izay alleloia zany hoe anjakanao daholo zany ny zavatra rehetra hoy ny Isaia 5:5 alleloia Isaia 5:5 andininy fa 1:20 hoy ny tena Andriamanitra anao trano ny olona ka hitoetrao ary anao tany mboloboka ny olona ka ihinana ny vokatranony hitanao efa tahin'ny tompo amin'izay ianao afaka manao trano ianao alleloia dia manao tany mboloboka ianao dia ianao ihany ny ihinana azy ary azoko antoka fa ny ohatra zany angamba ny voan'ny voaloboka anao raha ianao mampaniry io zany ry havana rehefa anao tahin'Andriamanitra manodidina anao tena tahina misy fitahina maniry manodidina anao ho tahina anao raha miditra ary ho tahina anao raha mivoaka efa tsy azo atao nininona ntsony ianao naiza zany alehanao na miditra ianao tahina na mivoaka ianao tahina ary raha mivoaka ianao tsy mivoaka manaraka anao ny fitahina
fa le fitahinany lozanao miandry anao fa raha mivoaka ianao makany amin'ny point A ianao makany amin'ny point B mijanona atao amin'ny point B fitahina fa mitsiranao any amin'ny point A efa fitahina ihany koa. Alleloia. De jerenareo ny etape ataon'Andriamanitra atolotra Jehovah ho resy eo alohanao ny fahavalanao izy mitsangana ady aminao ka lalana ray ny ivoany anatinao fa lalana vity kosa ny antsirany alohanao. Zany ny atao fitahina. Raha manankarena ohatry ninona ianao rehefa resin'ny fahavalo foana dia lasa ny fahavalo foana ny arenanao. Fa mba hahatonga anao tena iaina amin'ilay fitahina ka hahatonga anao tonga any amin'ilay tanjona isandratra tsy maintsy resinao aloha ny fahavalo. Fitahin'Andriamanitra be fandresenao ny fahavalo. Tonga dia ny valalam-pandany ny fahavalo rehetrarehetra tsy manan-kery aminao. Tsy problème anao zany. Raha mikarama 1500 € ianao aty andafy aza malahelo. Eno ny didin'Andriamanitra. Akatoavy ny didin'Andriamanitra fa ho dépassenao reo mikarama 4000 €, 5000 € reo. Satria nahoana? Reo mikarama 5000 € fa valalam-pandany firy. Za misy mpiara-miasa amiko izay tena variana reo. Isam-bolana mantsy ao aminay. Zay mantsy mampiasa fiarakodian'ny fiasana zany zay. Rehefa andavanandro dia tobilan'ny fiasana ny ampiasainay. Dia rehefa isam-bolana tonga avy any ny valo be dia be misy lamondy. Ka ny olona rehetra ao ampiasana manana tomobila ampiasana daholo dia tonga ao ampiasana daholo zany ilay lamondy. Dia aveo tonona fotsiny tobila numéro zao anisy ty misy lamondy. Nen'ilay namako ohatr' zany ny atevina lamondy par mois ohatr' zany. Nefa ny olona io karama be io. Nefa eritreretinareo lamondy anankiray raha kely indrindra resaka vitesse zany hoe excès de vitesse raha kely indrindra 90 €. Dia eritreretinao izy raha misy anankifolo anatin'ray volana atoke 5 fotsiny fa 450 €. Loza nge zany za tsy tratran'ny lamondy zany na ray eo amin'ny fiainako aho. Matoa zay tonga tamiko misy lamondy dia olona efa amin'ny tobila amin'ny anarako efa tsy anatsony izy efa any aman'olona any fa raha dorakotsarao tsy tratran'ny lamondy. Tsy tratran'ny lamondy zany hoe excès de vitesse na hoe tsy mijanona stop na mandika lalàna zany tsy mahatratra anazy zany. Tsy mahatratra anazy zany na mbola eto andeha ho aiza na ho aiza eto Frantsa tsy tratran'izany ny anaran'i Jesosy mbola fitahiana koa zany. Fahavalo angereny dia mahatonga ny olona zany misy raisina ihany fa miaina amin'ny lamondy tonga dia 500 € par mois. Fanafody raha marary inona karazana zavatra bebe fa ny sasany mikarama 1500 €, 2000 € tsy misy andredredretra reny. Hoy ny tenin'Andriamanitra hohaninao ny asan'ny tananao, hohaninao ny vokatry ny asan'ny tananao. Alleloia. Ianay ny karama raha mba tsisy zavatra miala fa tsy hohaninay hohaninay iadananay. Mila zavatra ny zanakay misy vola mivoaka hohanin'ny zanakay. Misy vola mivoaka ho anay menan-kafy. Misy vola mivoaka ho an'ny tokantranonay. Misy vola mivoaka ho an'ny mombanay. Ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao koa zany. Ireo mitambatambatra ny atao hoe fitahiana. Fa mbola indray 4000 € par mois ianao nefa tsy mitsahatry ny misy valalam-pandany ady fa valo tsy resinao. Titra fotsiny hoe zany karamako ohatr' izao fa jerena nefany mahantra ihany ohatry ny olona. Hoy ten'Andriamanitra hoe andidiny fitahianao aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony ny tananao ka hitahanao izy amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Alleluia. Rehefa resinao ny fahavalonao dia tsy hoe mivoaka sy miditra tsy hoe ny tahina fa ny tananao koa ny fitoeram-barinao koa zavatra rehetra mitondra vita fitoeram-bary zany misy ny vary ahafahanao mihinana ahafahanao mivelona. Miasa ny tananao zay rehetra ataon'ny tananao. Misy mamanay any an-tranonay, any an-tranondrazanay ny Ankadivato.
manana zay izy, manana service anankiray zay, manana karafa de vera lava be izy. Tsy haiko nareo olona efa antitranitra lehibe no mahafantatra an'izany atao hoe opaline zany. Opaline zany de karazana vera anankiray sarobidy be, fotsifotsy zay izy, tsy transparent fa fotsifotsy ohatrany fotsifotsy zay ohatrany hitanao rehefa le manao live itsika de misy le boribory, le jiro boribory mirehatra iny, ohatrany iny ny lokony, vera opaline. De manana an'izay moa manay anankiray de anankifito le vera, zany hoe anay fito menadamy izy. Fa zao re ako tsy mbola ngamba teo amin'ny fiainanay indre mandeha no mba nisotro tamin'izany. Mbola any an-tranonay any Madagasikara any zao zany, ao amin'ny trano mamanay mbola ao, tsy mihetsika ao anaty bahut haingo trano, indre mandeha zany sotro. Fa rehefa hisotro tamin'izany fanaparamama tandremo, satria nahoana tokoa raha vaky io lafo be ny fidianany azy. Firy amintsika rehefa mitazona zavatra sarobidy, eny an-tananao misy zavatra sarobidy, mivotsitra eny an-tananao le izy de simba de dirina fatiantoka. Misy olona fantatro zay raha tena mahavarina tandramo zany mbola tsy vavaka, mbola tsy haiko hoe inona ny anton'izay, fa zany olo zany tena misy ozana. Fa zany olo zany zay zavatra kitiany tanany driavana de simba. Télécommande mandeha tsara eo, mandeha to de tonga de simba, to de misy midonantsefika le télécommande, tonga de simba de lasa mividy télécommande, tsy mandeha io télé io, mikitika tomobile tonga de midona. Tena ozay tena mila vavaka, tsy hitako tsony moa zay namako zay fa tena mila vavaka zany olo zany. Raha tsy tahina ny ataon'ny tananao, manao erreur foana ianao io ary voaroka amin'ny asa. Nefa ianao rehefa tsy miasa de tsisy fitahina. Fa mba hahatonga anao ho tanteraka ny fitahin'Andriamanitra aminao de ny ataony zay rehetra ataon'ny tananao tahin'Andriamanitra. Tahin'Andriamanitra ianao. Ry havana. Ny dikan'izany koa, zay rehetra ataon'ny tananao, ninona asa ataonao. Alleluia. Miditra amin'ny resaka business zany tsika ohatra. De ho ten'Andriamanitra hoe izy andidy eo aminao, ary andidy fitahinao aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao. Ndeha ataontsika compte bancaire anao ny fitoeram-barinao, na ny kitapo moyen za taloha nanana kitapo zay. Fa za taloha zany tamin'ny asako taloha tena mpitazona vola, lela vola, satria za rehefa mandeha mampiavaka ana amin'ny olona mpivarotra tômôbila taloha, anisan'ny mba mampiavaka ana, zako rehefa mandeha mijery tômôbilin'ny olona na amin'ny firy alina na amin'ny firy maraina na amin'ny andro lady na andro inona. Za taloha misy fotoana mandeha mijery korsa fiarakodia, ao anaty malina ny tômôbila koa misy vola be. De misy olona miteny ty tena mba mamidiko ty, de za to de mandany mba mity ohatrinona. De fombako atsatsy atadiavany namako ana mihitsy le za miteny hoe to de ataoko zao de zao hoe raha ohatra zao le izy mba hitiko vato zany, de teneko olona tena mety amiko fa otrina zao million, tsy raha ataonao zao io to de meko vola anao zao de zao, de mbola mevero izy koa ne zao de zao, afinga ho ianao de sy okazo ny vola anaty malina. Raha mety anao to de meko no zio io vola. Anisan'ny nampiavaka ana tamin'ny asako zany. Andeha zany hoe kitaponao io fitoeram-barinao, tahin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy fitoeram-barinareo ho tahin'i Jehovah ne, fitoeran'ny fitahin'Andriamanitra nareo, ny fitoeran-tsakafonareo. De hitany izay rehetra ataon'ny taminao izy zany hoe ninninona zany asa ataonao. Misy fotoana nareo mba mikitika manao zavatra fitadiavam-bola hafa. Zay fitadiavam-bola ataonao gaga ny olona nareo zany passe-partout de teneno nenay izay rehetra ataon'ny tananay de tahin'Andriamanitra anay. Misy fotoana tsy haiko nareo ohatrany antsika any Madagasikara any misy fotoana ohatrany mandeha misy ohatrany zavatra malaza zao ndreo ny fitadiavam-bola malaza ne tamin'ny taloha zay manao nidsi rehefa volon'ny novembre de midina ny tamatavy full point fenily veste mahaka manao ledsi. De iny zany ianao iny zany zavatra resaka saisonnière iny, de lasa ianao manao ledsi ianao, tonga ianao de mahazo tombony tahin'ny tompo. Manao vanille ndray ianao tonga koa de halleluja.
zany ingy hoe manao vary misy amitsika zao mpanao vary, alleloia. Ka hitanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra anao, anaandratra anao ho firenena. Zay raha rehetranao andiny pasipitsisy anaandratra anao firenena masina ho azy Jehova arak'izay nianianana taminao raha mitandrina ny didiny Jehovahandriamanitra anao ka mandeha amin'ny lalana. Dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny fananaran'i Jehova no antsoina aminao dia atahotra anao izy. Ataon'i Jehova manana ambiampy izay asoa anao dia nateraky ny kibinao sy nateraky ny bibiokonao ary vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehovahandriamanitra tamin'ny razanao omenanao. Ho voan'i Jehova anao ny lanitra, trano fitehiriza-tsoa, andatrahan'ny ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany sy hitahiny ny asa amin'ny tananao rehetra. Sambotra amin'ny firenena maro ianao fa ny okosa tsy mba hisambotra. Dia ataon'i Jehova voalohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha mihaino ny didiny Jehovahandriamanitra ao izay andidiny anao anio ka mitandrina sy manaraka izany. Satria izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra be Genesisy. Ijery olona tena tahin'ny tompontsika Genesisy 1:20. Genesisy 1:20 tantaran'i Josefy ty, halleloia. Io Josefy io zany dia zao olona tena nanapaharetana izy io. Nanapaharetana be satria nandalo ady mafy. Ary raha mbola teteny aminao fa isika ho tena ataon'Andriamanitra mandeha tsikelikely io fitahinantsika io. Satria eny an-dalana eny koa mana lehibe antsika izy. Tsy mana lehibe ny vatantsika fotsiny fa mana lehibe ny saitsika, mana lehibe ny fahendrena tena antsika. Tsy azon'Andriamanitra atao mihitsy ny amme anao 1 miliara androany nefa ny fahendrenao anatin'ny sainao mbola kely boliteny kely. Ny arena eo an-tanan'ny olona tsy manam-pahendrena vetivety hitondra fahantrana ho azy ary hitondra fahampitehana ho azy. Raisinao zao hoe zazakely, za tena tsoka avombelona aminareo ty ny anisan'ny antony tsy nahavitako ny fianarako rehefa za zao misy olona namako mpiara-mianatra tamiko taloha efa prof d'anglais any Angleterre amintsika miteny zao. Prof d'anglais any Angleterre. Maro ny namako tsy hoe maro be fa misy namako mpiara-mianatra tamiko efa prof d'anglais ny Akatso izy amin'izao fotoana izao. Tena prof d'anglais ao Akatso. Misy prof d'anglais ao amin'ny CCA, centre américain, misy mpandika teny ny ambasadin'ny Japon, misy namako zany daholo namako. Za tsy navita fianarana. Fantatrao ny antony tsy navitako ny fianarako. Za rehefa nanala baka dia izy izy ny fianakaviako. Raha afaka baka ialahy ataovy izay ahafahana baka. Fa raha afaka baka ialahy dia vitanina tomobile. Halleluia. Fa nianatra nanao izay nahazoana baka. Tsy dia le hoe ho lasa lavitra amin'ny fianarana hoe anao inona fa ny azahoako tomobile. Ary afaka baka tena nanomena tomobile. Nanomboka nianatra teny Akatso fa nanana tomobile. Fa iny ataoko amin'ilay tomobile ozy nareo. Ny olona mianatra. Roa lahy na telo lahy teo izay mpiara-mianatra nanana tomobile teny Akatso. Iny ataonay ny ankizy mianatra izay manao course erak'io Akatso. Manao pointy. Chronomètre hoe raha miala eto amin'ny faculté des lettres dia midina any amin'ny compta dia midina hatrany amin'ny agro dia miakatra vary 4 minutes ny lany. Tomobile anankitelo zay betsaka nampatatranay tao Akatso tao tamin'izany. Misy fotoana izay mivadika ary amin'ny agro iny tomobilinay. Manao pointy, manao course 4 minutes ny lahy, 4 minutes lasa anjarako ilay zao lasa. Ny olona mianatra izay zany ny fandalinay fotoana. Misy fotoana efa nitsoiny olona polisy teny mihitsy satria ataorana anakizany zay mandeha mafy ny eravana amin'iny lalana iny. Manao course. Inona ny fianarana ho vita amin'izany? Inona zany ny problème? Azo miroa ilay izy.
raha tsy nisy an'izany ny anatra tsara. Andriamanitra tsy zay ny fomba fitahian'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra omeny aloha ny fahendrena ahafahanao mitantana ny fitahiana, dia omeny anao ny fitahiana. Misy Solomona, itsika tsara nge zany teny zany any amin'ny ny mpanjaka voalohany. Solomona zany tonga dia tonga teo aminazy ny fitondrana, tonga teo aminazy ny firenena hoentina. Iresaka momba ny Joseph sika reo fa mandingana kely tena toa dia natao hatry Solomona, tena tsy vitako teo izy zange mbola tanora ahoana izy ny afahako. Amin'ny anina misy zany mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fahafito. Ary ankehitriny Jehovahandriamanitra hoe nafina mpanjaka ao mpanomponao andimban'ny Davida raiko, nefa zaho dia mbola zaza ihany ka tsy fantatro izay voakana fito. Tena marina ny anazy. Ahoana no hitondranao firenena tao amintsika tao Madagasikara nge nisy mpanjaka zay Radama faharoa, Radama voalohany mosa faharoa izy zay tsy dia na histoire ntsony koa. Radama faharoa nga male tanora kely dia varinan'ny Liba, dia zavatra hafa mihitsy ny ao an-tsainy tamin'ny tondra firenena, tanora loatra. Tonga ny fanjakana, tonga ny fitariana ny fanjakana, ny fahatanorana mbola tsy ampy fahaizana, mbola tsy ampy fahendrena. Fa Solomona tena resahatra hoe tsy haiko izy nitondra an'ireto olona rehetra keo, be dia be tsy tambisaina ny olona ao izy, fa mba omeo saina malady hoentiko mitsara ny olona ao, ahaizako anavaka ny soa sy ny ratsy. Za miteny anao fa raha olona mbola tsy manam-pahendrena ianao, tsy mahalala an'Andriamanitra nomena miliara androany, tsy hainao manavaka ny soa sy ny ratsy, fa teneniko anao zany. Tsy ny miliara na ny milion tsy tian'Andriamanitra, fa tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra zatsy ianao. Alleloia. Anam-pahendrena aloha. Fandipatra dao ny zavatra totsikoa raha androantsika omena miliara, mety tonga dia vidy jet privé tonga dia vidy jet zany, roplanina kely, efa tsisy ninona fantatro momba ny roplanina io. Ahoana ary zao re, aiza nahita pilote hitondra an'io, aiza zany io ny apetraka, aiza ny fametrahana reny roplanina reny. Raha andeha amin'io inona avy ny autorisation ilaiko, fa ny mividy fotsiny anaovy roplanina ray. Ny tranonao trano kely fa tonga tampoka le vola be, tonga dia zany atao amin'ilay salon d'angle ngeza be reny, tonga ny salon livreny olona ny salon, aizy ty ny atao. Za koa mbola eritretra aiza moa ny atao, fa tena tonga dia nividiko le izy fa impira hita miliara. Fahendrena aloha. Fahendrena aloha. Tonga ny fahendrena, andininy fafolo, dia sitraka ny tompony nangatahany Solomona zany zavatra. Toy izay Andriamanitra taminy, satria nangataka zany zavatra anao fa tsy ny ela velona na ny arena na ny ain'ny fahavalinao, fa mifahaizana tsara nangatanao, dia indro araka ny ateninao, indro efa nanomeanao saina endry sady mahirana, ka tsy misy tahakanao teo aloana sy tao aoriananao. Ary na zay tsy nangatahanao azy, halleloia, dia efa nomeko anao koa dia arena sy voninahitra, ka tsisy mpanjaka tahakanao teo alohanao tao aoriananao. Tonga ny arena sy voninahitra olona efa endry. Raha ohatra arena tonga efa nandraman'Andriamanitra ke zany ravana, nandraman'Andriamanitra zany. Za miteny anao androany. Deutéronomia 32:5, bakitsika miveto iverina amin'ny tantaran'i Joseph tsika avao. Deutéronomia 32:5, hoy ten'Andriamanitra. 32:15 azafady. Deutéronomia 32:15, hoy ten'Andriamanitra hoe nianatavy Jesirona ka namely daka. Efa matavy ianao zao sady voanofo ny vaventy be, dia nafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy, ary nanamavy ny vatolany famonjena azy. Inona zany tonga voalohany? Le ahatavezana, le voronofo, le arena be, fa mbola tsy tia an'Andriamanitra tsara koa, dia Andriamanitra nomena daka voalohany. Dia vera fa nahavita azy ny vola be. Zany ny raman'Andriamanitra ho ale izy,
tsy efa nijanon'andriamanitra toetritsika olombelona fa hitan'andriamanitra fa tsy zaka atsika raha tsisy fahendrentsika nefa misy arena be eo fa ny tena fitahina amboarina aloha ny zavatra rehetra jerenareo Josefa rehefa nanofy Farao dia nitoroan'andriamanitra saina izy andika an'le nofy dia zao amin'izay Genesis 1:7 dia zao zany le nofy isy 7 taona vokatra be dia isy 7 taona tsisy ninona tonga dia mosarena dia zao nitorohevitry Josefa 7:30 amin'ny Genesis 1:7 fa ankehitriny aoka Farao izaho lehilahy manan-tsaina sady endry ka hanendry azy napaka ny tany Egypta ary anao izany Farao ka aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy amory ny ampahadimy vokatry ny tany Egypta amin'ny taona 17 aloka izy ireo hanangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara avy ireo ka amory vary amory vary be amin'ny anaran'ny Farao ho fihinana any amin'ny tanàna maro ka hitahiry zany izy aloka izany ny hanina izany ho tahirizina amin'ny tany ho amin'ny 7 taona mosarena izay ho tonga amin'ny tany Egypta mba tsy ho simban'ny mosary ny tany. Inona natao teto? Tenen'i Josefa hoe manamboara trano fitehirizana. Ny olona variana ny hinana satria taona zina. I Josefa nihinana ihany izy fa sady namboatra inona izy? Namboatra trano fitehirizana. Zany tsy takatry ny olona tsy manam-pahendrena. Ny olona nareko dia tsy mahay miadana dia mamboatra trano ve? Avilo mihinana e! Ozy izy Josefa hoe aza efa mihinana mihitsy io ka ilaiko kely ty fitehirizana ty. Inona ve lana le fitehirizana? Tsy lanin'ny olona ny vary. Zay tsy nalany nangonina. Zay mihoatra rehetra nangoniny Josefa. Tsy hitan'ny olona tsy manam-pahendrena zany. Tonga amin'izay ny mosarena. Lakilean'ny trano fitehirizana any amin'ny Josefa efa ao daholo ny vary. Tsy nanana amin'izay ny olona. Navakitsika io tantara io dia zao ny nefa rany. Nanaraka hatramin'ny tany ny olona. Tonga dia vary atakalo tany. Parcelle firy ty dia folio firy dia inona anaran'ilay tany? Tany dite soavy maniry. Parcelle 45 folio 15 tetina mirefy 32 ara sy 58 centiara aniteraka rainzana bololona sy anina izay efa maty izay soloa tenany mpandova ianina araka ny fanova makaleo be mihitsy rehefa ny ofraisana manao an'izay. Aiza le mpandova aiza le menany anina vary atakalo tany. Eo voagaka indrindra faonarina vary ve dia atakalosika tany? Tsy mainka an'izany kosa nefa lasa irena hoe efa ohatrany nona be atao very fa tsy maninona e. Josefa koa tsy taitra. Nefa ny ao Genesis amin'ny Deutéronome 7:20 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Ampisambotra ny firenena ianao fa ianao kosa tsy sambotra. Olohany ianao fa tsy rambony. Zany nampanaka vetivety kely tonga dia nanankarena be mihitsy Farao no izy no Josefa. Inona nampanankarena azy? Nisy miliaranidina ve teo an-danitra? Ty avaizy ty fahendrena avaizy avy amin'izao fitahina ny fanomezana fahendrena. Fitahina zay ty amin'ny tananao ambinina avokoa. Zay tolotsaina tonga anatinao ambinanao amin'ny efa voaro amin'ny fahavalo no voan'ny Jehova aminao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa. Andriamanitra ke manana trano fitehirizan-tsoa dia tonga dia stokenao fitehirizanao koa. Halleloia. Ianao ho avy le fitahina be tsy manana trano fitehirizanao dia ho atao aiza ary ireo fa tsy maintsy tahiny tompo aloha dia manaova aloha ianao trano fitehirizana. Te hanana tomobile ianao dia efa moako many aloha ny garage. Halleloia. Many aloha ny garage dia mezan'ny olona ianao tomobile ary tsy izy kory dia zao tenenina tsy maintsy vidy eo vodonga eo efa angely tomobile hoe aloha vitany garage. Halleloia. Zany ny ravana. Zany ravana. Ianao rehefa tahin'Andriamanitra tsy azo atao ninina ianao. Zay taloha tamin'ny asanay tany Madagasikara dia misy somary mifamelimely akaiky any moa rehefa amin'ilay asa io. Dia zay zany misy fotoana eo tokotaninay eo zany ny tomobilinay. Dia misy olona tonga avy any Analakely, Evanesonerana avy any anana mitondra
ny tomobily ny tonga ho atakalo amin'ilay ka namana daholo ihany reo dia za moa efa matokotoko namana aiza ihany nareo e za zany miandry eo an-trano ho avy any zay ho avy any zay dadabara ay tonga fa miandry ahy aiza nareo zao efa miala terala kely dia kôtikôtinao zany ahatra mindro sasany tonga aty raha ela indrindra efa ho adiny efatra tsy tonga ihany fa iza ihany e efa kaiky zay e aikeny fataon'le olona le tôbila ho aterinao amin'io tôbila simba may joint de culasse misaofy be reny dia entina kely a dia ampiana rano dia lany reny rano anatiny a dia makaina kely mangatsitsika indray dia ampiana rano io zany le tôbila ho aterina any aminay ho fetsena zany zay eny aminay moa misy toerana malalak'izay ty ambonin'ny tranonay ety dia midina amin'le fidiana dia tonga ambavahady jerena aiza ihany ary zareo aika efa ao ambony ao zareo zay moa tsy malala efa ao ambony ao zareo fa miandra le tôbila mangatsika mba tsy ho hitako hoe tôbila misôfy dia efa mangatsika amin'izay le tôbila dia velomina kely indray mandeha fotsiny dia poay moro midina tokotany dia tonga eo dia mody renflena kely dia iny tômôbila ka za rehefa manao esena tômôbila za tsy dia mila zavatra be deaibe zany fa misy zavatra efatra nadimy jereko amin'ny tômôbila io ahodikodiko kely eo io a dia ataoko maritra reo dia maritra avant kely eo dia tsapaiko eo daholo dia tsy vitako zany a dia mety eo dia hitako hoe mety amity tômôbila sy za efa manana fahazarana be fa zao tsy fantatro mihitsy tômôbila miseo satria eo atokotany teo ihany dia maika mihitsy reo nakalo le tômôbila dia lasa nandeha zany hoe ny tena tanjona zany a izay a hovonoana antoka za tsy nalala mihitsy tena tsy nalala efa lasa efa vita ny fifanakirana efa samy lasa daholo jena am'izay le tômôbila ohatriny misy mitete velomina hoay zany natsonaka ary ahoany ty tômôbila miazay rehefa vita kosa zany fa tena tsy mety lasa ry zareo zany a dia ataono fa dia zay zany fa dia gareo fotsiny eo ny arivan'iny nisy olona tonga atao mécanicien ary mitady tômôbily loatra ny mihitsy anty izy eo fa io amin'ny sofy tsy maninony zany fa ahoana ny atao amin'io fa gaga le olona netin'le mécanicien miperaka kaikina eo le mécanicien to dia namboarina ny ampison'iny nandeha le tômôbila hitan'ireo olona reo le nametsifetsy anay kaka be fa to vita le tômôbila sady vita to dia lizy rehefa tsy voatry tsara vity be hitanareo a ny fitahian'andriamanitra zany mbola fitahina aizary ny misy hoe ty mécanicien ty a mitady amin'ny tômôbila tsy olana aminazy na misofa hainy no mamboatran'io za tsy ne namboatra an'le izy a fa zany fetsena ohatry hoe fetsena zany no nanaovana le izy tonga eo amiko fa anyko misy olona efa irahan'andriamanitra manaraka an'ireo vaoriny aka ny zavatra nametsena na iny za tsy voafety satria maninona za tahin'ny tompo e betsaka ny zavatra ny trango ohatr' zany a fa tia ty mbola tsy nahanitra tsy katrany za rehefa namalala teteny aminao rehefa hita io andriamanitra io tena mita io mandeha par étape fitahian'andriamanitra atsika io tena nalefan'andriamanitra tsy kelikely ary any amin'ny tokony ho izy daholo mihitsy tahiny alohan'ny tany a amafazanao efa vonona eo ny rano dia mamafy ianao a dia na nivorona ary teneny aza mihinana ny voafafin'ireo olona bedebeka ny olona mamafy fa lasa miandry ny aiza ihany ary tao tsy maniry efa meme fotsiny ny vorona efa laninay ozy ny vorona fa ianao mamafy mbola fitahin'andriamanitra didin'andriamanitra hatramin'ny vorona nge bakeon'i jesosy bakeon'andriamanitra keo hoaiza keo inany ary ary mihinana keo iany ary ny anao tsy isy mihinana mitady amafy le voratsy le ohatrany tamin'ny tolotentsika iny ny fahavalo tsy averan'andriamanitra mitsiriny ianao a ny olona mbola miverina mamafy fandrofa laniny vorona ianao mitsiry tonga ny avandra tsaroko foana ny niaranabavaka taminay taloha nisy avandra be tena avaradrano ny tamimbariny rery tsy tratra ny avandra tsy mino an'izany nareo fa mino fa tena nisy zany tambary midadasika be tambary anankiray ngeza be maintsomaintso tsara tsy tratra ny avandra satria manino ny olona io mivavaka io mihaino tsara ny feon'Jehova io ary makato avy eo indray nanala ketsa indray dia le hitanareo manisy ketsa indray manala ketsa iny tondraka indray ny rano
niketsan'ny olona nitambarin'olona rehetra dobo zano ny azy niketsany ry ivelany ry tsy naninona tsisy ketsa matina ray ary za moa tsy de mahay mamboly vary fa le mitantara tsy haiko namety zany teko zany fa le ketsa le ry zany ny olona dobo rano ny azy velona nametsa vokatra ny variny olona ray amin'ny tambary be deaibe possible zany raha sady mihaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ianao no mitandrina tsara naraka ny didiny rehetra izay andidiny anao anio. Ny problème atsika be deaibe mivavaka mahantra fa diranovana tsisy fitahin'Andriamanitra ary mehezan'ny olona satria ozy ny zany veny atao hoe mivavaka normal manala baraka an'Andriamanitra tsika. Andriamanitra mipromettre antsika fitahina dia tsika miheno fotsiny dia metanetana fotsiny amen samborika zany e fiandaran'i Jesosy samborika zany na samborinao na tsy samborinao rehefa tsy akatoa ianao naverin'Andriamanitra impiry raha mihaino ianao dia makatoa androany misy fitahin'Andriamanitra misokatra eo anoloanao ianao hoe dia olona tokony tahin'Andriamanitra ianao tokony tahin'Andriamanitra tamintsika eto misy olona tena miady izy mivady izay io azavay mampiony olona izy re tsy veako manazava azy fa io azavay mampiony olona le fitahin'Andriamanitra misy olona zay eto amintsika eto ady lava atao ampitokantranony inona aloha nataon'Andriamanitra amboarina aloha ny terrain halleloia nasiana rano amin'izay aloha niposahany filazantsara teo amin'ny tokantranony izy mivady dia voalohany indrindra nifankatia be loha izy mivady halleloia ka ny fitahiany Jehovah mididiny eo amin'ny rahalahy miaramonina mpirahalahy miaramonina tahiny toko da aveo amin'izay nandroso be amin'izay ny asany zareo hitanareo fifankatiavana ny tahin'Andriamanitra fa voakasika hatrany amin'ny arabola fa za mana tena milliards lava isan-kerinandro zao fa sao diso fanaterana ka nalabaraka an'Andriamanitra isika zay miaino dia makatoa zany ny tahin'Andriamanitra ny fiainantsika zay rehetra manodidina anao ne ho tahin'Andriamanitra ny asan'ny tananao ane ho tahin'Andriamanitra ny tany ny tany maina rehetra ne ho asian'Andriamanitra rano loha rano anomboka ho tany lonaka amin'izay mamafaza amin'izay mamafaza makatoavan'Andriamanitra dia afafazo amin'ny anaran'i Jesosy fa avokatra ianao ho tahin'ny tompony ianao ianao avaraintsika izay afatra izay minao fa resy lahatra amin'izay ianao fa tsy vitany ariary zato ampandrina mila mamafy ihany ianao mila manao hetsika ihany ianao fa miaraka amin'ny fankatoavana halleloia dia ho hitanao fa vetivety dia ho mpanjato be ianao ny tompony tany avy folo eny fa ny anjaranao avy zato eny avy arivo eny tsy manam-pataperana mamafy ianao ny olona mety efa mitsahatra ny famoazana ny ianao mbola mamoa halleloia ny olona mbola tsy mamoa ny ianao koa efa mamoa ny olona namoka ny atodiny ianao tonga dia tamiany anankiroa halleloia kambana ny akoho kambana ny omby avy roa eny vetivety dia niverina ny arenan'ny Job fa tsy ny ampisoniny fa zay teraka kambana zay nambolena vanina avy roa eny nanankarena lavitra no teo aloha Job satria manina satria tahin'Andriamanitra na ny afanganam-pandehan'io ary raha tsy haiko firy volana voavokatra ny vary ny ianao mety raha tsy haiko za tsy mahay mety hoe 10 volana navokatra ny vary ianao mety 9 volana dia efa gaga ny olona dia nareo ka manao fanafody gasy dia tena manao fanafody jiosy zay hoe ny fanafodin'ny jiosy taloha Jehovahandriamanitra nanasitrana azy Jesosy Kristy le balsame mampanasitrana io ny fanafodinay hoe dia ho hitanao fa ho tahin'ny tompony ianao mila tahin'Andriamanitra amin'izay anao fa manana faharetana dia mihaino tsara dia mankatoava fa ny problème anao mihaino foana nefa tsy mankatoa dia ny eo ihany no eo mirary anareo rehetrarehetra azy rehetra tonga ny eny teto androany isokatra ao anareo ne ny varavaran'ny lanitra dia ampidinan'Andriamanitra ny ranorana amin'ny fotoanany voan'Andriamanitra anao ny lanitra dia ny tranony fitehirizana dia ampidinanao ny arena soa sy ny voninahitra ho tahiny tompontsika rehetrarehetra hivavakantsika ordinan'ity iray ity amen.
raha tapaka ny fanaratsika dia raha pizy indray tsika miona tapaka